Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray avana malala ny rabanantsika tsirairay avy izay tratrano sy tonga miaraka aminay eto indray androany manaty izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha no fandarana Andramoka izaho ny Aky Radio ary fiambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia miaraba antsika tsirairay avy ary dia manonona ny fiadanana tompony koa amintsika rehetrarehetra, ny fiadanana tompony ho amintsika rehetrarehetra ry avana. Raha androany fa tonga miaraka aminay dia terabanao manokana teteny aminao manao hoe tsy diso adresy akory ianao fa tena tonga eto amin'ny fotoana sy toerana anankiray ahafahantsika mitady an'Andriamanitra, ahafahantsika miantso ny anarany raha anaty olana ianao, anaty ady ianao, mety tsy salama ianao, mety mivesatra olana maro isan-karazana ianao, tsy fantatry izay zavatra mety mifamaofao eo amin'ny fiainanao. Dia za dia teny aminao hoe hotoriana eto ilay Jesosy nampitsahatra ny tafio-drivotra, ilay niresaka tamin'ny ranomasina, eny ilay rehatra any am-pasana ny feo amin'ny teny hoe ery Lazarosy mivoa. Alleluia. Inona ny olana? Inona ny problème? Sa mba te hitady nitavan'Andriamanitra fotsiny ianao, mba te handroso ara-panahy fotsiny ianao? Eto mihitsy ny ilantsika, eto mihitsy ny ataontsika izany rehetrarehetra izany ka dia tonga soa ianao ary tsy kisendrasendrako ny atongavana eto. Tena misy raha ilan'ny tompo anao ko maretatra amin'ny fany. Adin'ilay sasany raha antsika eto, adin'ilay sasany izay inoko, fa adin'ilay sasany tena hitondra hery sy fahasoavana ho antsika tsirairay avy izay tonga eto. Ka dia miaraba antsika rehetrarehetra, arabaina ihany koa tsika rehetra efa paketo. Alleluia. Raha nabavintsika Aimé Manambotso niditra voalohany eto France misy azy Iletsika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra. Alleluia. Efa miandry anao ato ny tsodranonao mbola tsy tafiditra akory ianao raha nabavy Aimé Manambotso dia efa vonona sokatra tato ny tsodrano azy izay miditra voalohany. Ka ity no tsodrano omenanao androany. Salamy 120 mahafinaritra be, 420 sy ka hatramin'ny 420. Salamy 120, 420 ka hatramin'ny 420 amin'ny anaran'i Jesosy hoe satria izany raiketany fitiavana dia hamonjy azy ananatra azo any amin'ny hafa satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy hoe ho amin'ny ara-ory izy hamonjy sy amin'ny voninahitra azy hovokizako faela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Alleluia. Amen. Izay nitsodranonao raha nabavy Manambotso. Hamonjy anao Andriamanitra dia hanandratra anao any amin'ny avo Andriamanitra dia hamaly anao izy raha miantso ianao. Atsoa izy fa hamaly anao izy dia hovokisany faela velona ianao ary asehony ianao izany atao hoe famonjena. Ohatry ny ahoana moa izany Andriamanitra mamonjy raha sendra mandalo olana, raha sendra mila famonjena dia ho asehon'Andriamanitra anao izy izany atao hoe famonjena avy aty amiko. Alleluia. Tahiny tompany antsika rehetrarehetra, misaotra n'Andriamanitra amin'ny fahatongavanareo eto dia maretatra amin'ny farany.
eme manambotsoa France razana so Sylvie Arabie Saoudite tiana rakoto Arzaka France Ravitakano Madagasikara Mirara Andriamalala Madagasikara Azana Monika Koweity Yama Koweity Kikirandrenasolo Madagasikara Felana Rakoto France Marina Tiana Canada Asana Apostole Madagasikara Angèle Pagès France Marie-Jo États-Unis Soameva France Kadaka Malala France Tozy Jesosy Mandrakizay Allemagne Koda Léonie Arabie Saoudite Jesosy Mpandresy Madagasikara Razana Monika Koweity Fabirazana Kandapa Koweity Tsiriamboara Miel France Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Angelina Andrinasolo France Erika Raka France Eme Manambotso France efa nahazo tsodrany teo Anitra Corinne France tonga soa ihany koa Marie-Jo efa tena teo Cotanela Belgique tonga soa Mampionina France Lantanina Marie Charline Madagasikara Fabirazana Kandapa Koweity Marie Eulalie Koweity tonga soa isika mianakavy dia maharitatra amin'ny farany daholo ry izy mianakavy Marie Angela Madagasikara tonga soa andao antsika hivavaka zay aloha ny amboantsika ny fotoana andao antsika hivavaka ametraka ity fotoana ity ampiaratan'Andriamanitra dia andao ampandrotsika nanavavitsika razana Monique Mariette avy any Koweity izy any hivavaka ho an'ny ametraka ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra teny tompo ranabavy razana Monique tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika rehetra izay mpanaraka vavaka fiambinana mbola hiaraka vavaka antsika metrahana ny fotoana eo am-pialantagnan'Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy malala no ny fitiavanao sy famindramponao izay hoasehanao aminay isan'andro isan'andro. Misaotra anao izay fa mbola velonaina salama tsara izay ka mbola tonga hito amin'izao vanim-potoana izay eonany aminao izay Jesosy malala. Misaotra fa nitantara sy niaro anay ianao nandritra n'iny tontolo andro ka hatramin'izao alina izao eto tonga hito izay voreto andeha hiain'ny tininao. Dia misaotra anao izay fantatra efa tsy herinena tonga avana eto fa noho ny herin'ny fananao masiny Jesosy manaraka mametraka izao fotoana izao eo am-pilantananao izahay mba ho feny fanatrehanao ary mba ho tanteraka sy ho lavorary ny zavatra izay rehetra izay ataonay eto androany. Tahiny mpanomponao izay tonga teny ao ny vavaka pastera Melabelatra ao ny vavaka firenena Jesosy ary izay tonga eto koa Jesosy manalaza atao mpiainy fotsiny fa atao mpiainy mpakato ary tsatoka anatin'ny fonay tonga nofo teny rehetra izay hitoriny eto androany Jesosy dia ho fiainana mandrakizay ho anay ka dia misaotra betsaka Jesosy fantatra efa tianay ianao izay koa Jesosy tianao ka dia apetraka am-pilantagnanao izao fotoana izao mba ho voninahitra ny anaranao. Mamela anay amin'ny tsy fahatanterana sy ny tsy fahamendrehanay rehetra Jesosy hitanao ny nataonay hitanao ny anatin'ny fo anatin'ny sainay anatin'ny lalina any Jesosy tsisy miafina aminao dia mangataka ny rahanao hikoriny ao anatinay anala sy hanombotra izay rehetra izay tsy asan'ny tananao Jesosy ao anatinay ao ka ny fananao masiny tena hiasa mahery Jesosy ary ny rahanao fefy mahodidinanay ary tahianay mandrakarivany ny tananao mahery Jesosy mba ho voninahitra ny anaranao anao ny tera sy ny anja ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sabata anao fanezany vavaka zany misaotra tompo alleluia amen. Halleluia mankasitraka indrindra andranabavitsika razana Monique sika tao anatin'izay vavaka mamy sy matsiro izay. Andriamanitra ny malifitianao tombo fa soa manatra ny hatrany dia mahereza foana ny asan'ny tompo. Misy zavatra mitranga kely eto amin'ny Facebook ohatra ny bloqué ny commentaire dia izay izy vao mandeha kay. Eny ary Jonathan Allemagne tonga soa rahalahy Jonathan ndao atsika hiditra amin'ny enoiritsika amiry anankiray tsika mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra moa dia ranabavitsika Soameva halleluia mitondrantsika ao anatin'ny toriteny androany fa milohan'izay aloha dia andaloantsika enoira anatin'ny tirity afaka manoratra nareo hoe inona ny fahasoavan'Andriamanitra nataony tamin'ny fiainanareo. Tany tompo aloha Ranabaviliana artizana de Madagasikara France Rosemine France
Mario Rally Koweït tahiny Jesosy tonga soanareo. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo androany? Ny anahy zavatra anankiroa tsy avovelona androany. Voalohany vita soamantsara androany ny brevet an'ny finoana. Ny andro faharoa rehefa nanontaniana nahoana dia mbola nilamina ihany koa. Za moa dia efa miteny foana hoe ny zavatra fantatro fotsiny dia izao, alohan'ny andehanana nanao fanadinana izy azy iny nitsofina rano. Halleloia. Fomba ny manontany nanahoana izy tao, fa ny zavatra fantatro dia izao, fanadinana ny tsy maintsy nalaina, tsy maintsy natao, fa ny valim-panadinana efa fantatra fa fahafahan'i Jesosy ny zanaka. Sy nareo rehetra izay manana ny zanaka rehetra manala fanadinana dia ho avy ny fotoana hivaly io dia tonga dia efa hiary hifaly etsika fa tsy afaka fanadinana izany ny ray ny zanakareo rehetrarehetra ray aman-dreny mpanaraka fandarana mpiaritory mivavaka eto raiso izany tsotra amin'izany afaka daholo, tsy misy tsy afaka fanadinana izany, afaka daholo ny ty am-pianarana ity. Halleloia. N'Andriamanitra ny voninahitra. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ireo? Ny anahy izay aloha ny voalohany, ny fianaran'ny zanaka ny brevet an'ny finoana, zanakay vaviavo nety nilamina tsara. Halleloia. Ny faharoa dia izao, androany araka ny teniko taminareo hoe maromaro asa niakatra tany Paris androany. Rehefa niakatra tany Paris, raha ny tena marina tokony fotoana hiaingako dia tokony tamin'ny 10 maraina na tamin'ny 1:30. Saingy no ny amaroan'ny asa tsy maintsy atao dia tsy maintsy mbola nisy toerana hafa naleha aloha, nisy zavatra hafa natao ary mbola nomanina ihany koa ireo nomanina ihany koa ny zavatra izay ho alehany a Paris. Dia tamin'ny firozonareo za vao tafiainga efa tamin'ny ray sasany vao hiainga. Rehefa hiainga nefany dia nisy zavatra nitranga ihany koa. Nona be tampoka ny pneu an'ny tomobile tokony entiko, nona be tonga dia gonfle. Inona ny atao Jesosy? Izy io moa izany efa teo amin'ny 4 andro teo hitako hoe mihena dia paompinany amin'ilay mpivarotra pneu, mpanao an'ilay pneu dia izy hoe misy vaky izy fa tokony maka rendez-vous ianao. Aty andafy nge rehefa mamboatra pneu dia efa maka rendez-vous afaka herinandro vao mahazo rendez-vous. Nefa ny amintsika vaky pneu eto ianao dia efa misy mpanao pneu dia ingaina amin'ny boiron dia vita. Fa tsy izany aty, fa pneu vaky dia ahoana? Mbola amin'ny herinandro vao afaka haka rendez-vous. Dia izy paopio fotsiny ataovy bebe rivotra. Dia androany amin'izay efa hiainga eo amin'ny tokotany ampiasana fiainga, manomboka amin'ny fitetaka indray ilay pneu fizahako andeha lavitra. Ary ilay lavitra moa eo ihany mbola latsaky ny 200 km ny aleha, latsaky ny 200 km ny retour, tsy lavitra izany satria za dia efa zatra mandeha lavitra noho izany. Fa ela izy satria manaraka embouteillage sy ny sisa. Saotra n'Andriamanitra fa za manana réserve-na hitareo le bomba le anti-crevaison iny. Manana an'iny foana nareo anaty tomobile, le bomba kely rehefa vaky tampoka amin'ny pneu indrindra fa handeha vacances handeha lavitra nareo zao, manana foana an'iny farafahakeliny anankiray bomba anti-crevaison. Za tsy misaraka amin'iny anaty tomobile izay etiko satria efa nanavitra MBDP iny. Dia nanana an'iny tampoka. Halleloia. Izany hoe raha amin'ray sasany zany ny aingaka ka mbola handeha hamboatra pneu na amin'ny secours na ohatr'izany, dia tehana tsy haiko intsony hoe tonga dia tsisy fandarana antsika mazava ho azy ary tsy ho tratrako ny asa izay atao. Fa nanana an'iny ato dia misaotra ho azy Jesosy dia nasiako an'iny dia mba niakatra kely dia nentiko nitady rivotra izay dia mipompiana tonga aller retour. Ary za miala efa amin'ny 2 latsaka kely vao tafiala andeha ho any Paris. Raha ny tena marina amin'ny 9 alina ny tonga. Ary tamin'izany tsy fantatro na isy fandarana na tsisy satria tena reraka sady tsisy fotoana nomanana. Fa voninahitra ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy ny voninahitra. Fa rehefa omeny helatra tahaka ny voromahery dia tamin'ny 18h40 dia tonga. Vita ny asa, no dia ara-dalàna nanomana fandarana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mety ozy nareo izany ve fa za efa mpandeha amin'ny lalàn'izany dia fantatra hoe fahagagana izany, vetivety kely. Na ny nalehako tany vetivety, na ny niverenako vetivety, na tokony hainga amin'ny 10 maraina amin'ny 2 latsaka vao tafiala fa tonga ihany soamantsara manao fandarana izay mamboka dia mamboka tokoa haniko. Tia ny sakafoko manao an'ity fandarana ity isan'andro ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Izay ny anahy. Inona ny anareo? Inona no azonao lazaina androany
amezam-boninahitra n'Andriamanitra. Anjaranareo zao manoratra efa nomboka noatra moa hoe manambotsoa izy nanoratra voalohany dia manomboka eo aminy novakiko rehefa avy eo fa minofinahitra alohantsika andao emirytsika ho voninahitr'Andriamanitra dia minofinahitra daolontsika rehetrarehetra izy daholo le ondrina ny atsoina amin'ity fandarana ity. Amen. Kisailailaluntinani namakivalatamiantianudina nivesivesinireni teksteru sinasalafchakuteitsulafakijai sinivitsumiwemulaurasinau ianivenanenaninanutataimasuna Fauyana wena mena tuni kakerani fautana Deusa sabti ufwa venwa divitai Ifuna kwami na utukuorirai Nuro tiki na uludi kainai Sinarana lala mani suranau Fanyakali babuana mudirari Sinivitsumiwe mulaura sinau Iani vena vena nina nutatari masuna Fauyana wena mena tuni kakerani fautara Deusa sabti ufa venwa divitai Faninda luta ya kini fauta Rafuna isi alam waksanauni Deurastukuani fifurani Sinivitsuni wemulaura sinau Iari venagana nina luta kami masulau Fauyana wenda mena tuni kagerani fautana Deusa sabti ufa venwa divitai Ikisa hairi ala zaza pandan Nana filan jaksi kami saga ceritan Iluna tanga pina chasa murutayan Injumidena malana winjaisa Sinivitsuni wemulaura sinau Ianive nagana nina nutatari masuna Fauyana mena mena tuni kagerani fautara Deusa sabti ufa venwa divitai Sinivitsuni wemulaura sinau Ianive nagana nina nutatari masuna Fauyana wena mena tuni kagerani fautara Deusa sabti ufa venwa divitai Alléluia, misaotra an'Andriamanitra, misaotra an' Jesosy sika fa dia efa tsy nanana tena intsony ary dia mbola niraisiny indray. Tsara Jesosy tsara ny tompontsika ravana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra eno fijona vavolombelona aloha tsika. Hamaky ny fijona vavolombelona avy aminareo, alléluia. Dia eto dia misaotra anareo sady nanaiky indray ho fitaovana hanomezam-boninahitra ny anaran'Andriamanitra izay soratra rehetra soratanareo any mezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Hoy izay manambotse dia ilain'Andriamanitra fa mbola nanome hery sy fahasalamana ny menakavy androany ka vita soamantsara amin'ny proveny ataon'ny Jacques. Voninahitra atolotra aminao tompo afaka Jacques. Alléluia. Amen. Zafady tompoko
amena raisiko za teninao zany paster makasitraka indrindra koa ny Charline voninahitro n'Andriamanitra fa simple oro hoanina nanala brevi koa ro hoanina simple kely ozy izy afaka izany amena miaraka amin'ny Jesosy alleluia misaotra anareo tantanan Jesosy mihitsy ny diako tiako be le hira ozy izy $100 ndre tsara lira misaotra mampionntsika nanolotra andre lira reny fa reny zany mampiona daholo no miviny manolotra antsika lira voalohany eto mandeha dia ny 20 isan-jato mampiona manolotra ato misy 20 isan-jato zany ndraindray mba manolotra misaotra azy ny tontolo andro kodana izy izy tojo dia isaorako an Jesosy fa tsy niasa andro any dia afaka nanaraka kiavitra sy nitarika Getsemane dia fanompiana azy ira-panahy dia afaka nankaina sy namita ny adidy aman'andraikitra ihany koa alleluia dia raina Jesosy tsara be zany atao foana ny asan'Andriamanitra mahakasika kely ahy io ozy tojo le hira raina Jesosy manao fa nome fahasalamana tsara navita ny asa dia narovany tamin'ny loza sy ny aretina ozy soaveva amen dia rira albenja tahiny Jesosy ajasika patitry tahiny tompo sa mety eo France azany apôstôly Madagasikara Jesosy mpandresy tahiny tompo Madagasikara alleluia ozy izy lina voninahitro n'Andriamanitra fa dia mbola nomeny herika dia vita soma tsara ny akiavitra ny maraina teo sy ny asa hafa rehetra izay natao misaotra azy koa fa narovany tamin'ny loza sy ny rofo rehetra izay menakavy kely ka dia samy mbola tafahoana ato an-trano daholo alleluia voninahitra ho azy reriany amen aingo Nerina Rodriguez mampizato makasika ny fo makasiraka pastera to dia fitraka any amin'ny mampiona ny fisaorana nataonao zany andefa teto fotsiny fa ny tsy nitady ny hira fa misaotra anao nefa alleluia ozy izy ama voninahitra n'Andriamanitra vita somatsara ny tontolo andro nomeny hery sy fifaliana nahitana fity daholo izay zavatra natao alleluia voninahitra ho an'i Jesosy reriany ozy ama alleluia amen ozy marina tanay dia rena Andriamanitra fa navita ny zavatra rehetra tokony nataoko na dia voan'ny sery sy ny kohaka be ary narary loha azy misaotrana soa afaka ho anao tia narakoto ary zaka misaotra an Jesosy fa misaotra an Jesosy za fa nomeny fifaliana be za andro any ary izay nifanina tamiko dia ohatrany falifaly be daholo sy izay rehetra nataony nety daholo misaotra Jesosy malala ny fahatsaranao fitiavanao an'ny landava ho anao ny voninahitra mandrakizay alleluia amen ozy izy tia narakoto ary zaka safady tompoko dia raha Jesosy malala izy niantraniva vita somatsara ny asa mandrara rehetra natao sady narovany hatrany hatrany izay menakavy alleluia amen Angelina Diamant raha Jesosy natratra fandaharana anio mahita fahitapity foana amin'ny mpiaramonina amen ozy izy Angelina Diamant misaotra anao alleluia voninahitra n'Andriamanitra efa roa andro zao za te hihinana voankazo be ohatra hoe pomme orange nefa za tsy afaka andeha hividy fa dia raha Jesosy androany fa hividy be dia be patron androany nefa izy tsy eo nefa izy ireo tsy tia voankazo tsy afaka fa Andriamanitra nikasika azy ireo ndry tsara loatra Jehovah Andriamanitra ndry mahafinaritra zany izy ny te hihinana voankazo dia izy nefa tsy afaka mividy dia nirahan'Andriamanitra amin'ny patron zaho tsy tia voankazo vidio io fa hohaniny zany zaho tsy tia voankazo vidio fa hohan'ny $100 eny ary i patron alleluia tsara Jehovah mahafinaritra Andriamanitra sady ny tena mahafinaritra nareo le mahay manome voninahitra anazy koa tsisy afeninareo zany tsisy tazominareo fa tena zarainareo dia mahakasika be alleluia misaotra an'Andriamanitra ozy izy azasika patitry fa nozatany ny tontolo andro tonga soa eto tsika rehetra samy afaka midera sy mihainy teniny alleluia amen alleluia izy izy aina misaotra ny Jesosy lehibe fa narovany tamin'ny loza izay androany nisy fiaranandonanay fa ny fiarany ihany ny potika fa ny fiara ihany ny potika kely ny ao aoriana alleluia amen mialatsiny indray anao dia tena mialatsiny indrindra nitratra ny accident raha nambavy aina androany izy mivady dia nisy nandona avy any ariana le tôbily nandona ny simba be fa ny tôbily andrareo simba kely parisoka fotsiny nisy mipilaka kely tsara Jesosy alleluia
reny le tanàn'andriamanitra reny zany tsika mila misaina foana hoe tokony zavatra grave be fa teo ny tanàn'andriamanitra efa nahenan'andriamanitra farak'izay kely iny alleloia tsara jesosy a dia mbola rovany foana nenareo rehetrarehetra alleloia dia rena jesosy ozy Angelina Rodriguez a nitadina sy ny vimbona ary niarona menakavy kely dia misaotra ny jesosy koa fa nahita place nahazo connexion tsara nafahako naraka kiketsemane sady mbola afaka naraka vavaka fibenina ho an'i jesosy ny voninahitra alleloia amen alleloia tsara be zany da iny jesosy itody Raolsoa France tatamity tonga tatamity ay zary tatamity izy zary matadidy aizy tatamity kilalao kely aloha sady miaramaky ny commentaire nareo ay zary misy any tatamity raha olona nainandray vahiny nareo maly teo izy vomaly izy vonitranaraka tamitsika dia ay zary itatamity ho an'izay matadidy zay miteny an'izay voalohany hoe dia tahin'ny tompo be mihitsy tatamity tsy miteny fa nareo le tsika mpanaraka eto ay zary misy azy zany matadidy za matadidy satria toerana ho alehanay afaka tsy hoela afaka 15 jours eny France fa aiza le anarale tanàna eto France eto France izy fa misy tanàna nyteneniny omaly ay zary tanàna io zavady hoe tomboka be le izy alleloia dia mefara amin'izay da somary saika alleloia izy tontolo androko androany ozy izy ko tany lahy dia sendra ny fova maraina dia narary besana dia andetany amin'ny urgence zay sendra tonga tany natao ny consultation maro nikarakaranazy tsy hitanaretina zay ny asanao Jehova voninahitrin'Andriamanitra riana fa dia mankasitraka mitondram-bavaka mivavaka ho an'ny sanatsika Bordeaux dia io le toriteny takany tamin'ny Davida koa mariny zany raha jesosy fa navitany adidy anozy izy tody Raolsoa misaotra azy alleloia amen misaotra n'Andriamanitra izy mami na simi fa nalaminy tsara ny tontolo androko androany voninahitry ny ho azy ireriany amen ho azy ireriany alleloia be zany zandriaina tonga sozy izy tojo matsiany tatamo aty France tatamo namaly tanore aty France fa le anarale tanàna aty France ny tiako fantatra Marseille aloha tsy Marseille Biarritz hoy izy indrina mahafinaritra rehefa matadidiny misy an'ireny vahiny ireny tsika amin'izay hitan'le vahiny hoe tena mifantoka tamintsika alleloia Biarritz any le tanàna fa tsy Bordeaux fa nakaiky ny Bordeaux ihany Biarritz namarina koa Azazakabatitsi fa iny tompo Nasela MG namarina koa Felana Rakoto Biarritz namarina koa i Marie Charline Thierry Ralbenja koa namarina alleloia amen tsara ny tompo ka tsika mantsy zadiny fa tsika amin'ny 20 volana Jolay zany hoe afaka 12 andro dia eo ntsika any Bordeaux eo ntsika atao amin'ny groupe Zevaresy any Bordeaux tsika dia amonjy ny mariazy ny Rahim zanaka Ranabavy Rosemina isika alleloia dia antsika miona ho avy any ondrikadaka ho avy any ritojo ho avy any ry farira eritovo ry Felana Rakoto ry Aimé Manambotsoa zahay koa ho avy any ho anareo izay mbola ho avy alleloia dia antsika mifankahita dia rehefa andeha kely any Espagne tsika dia mandalo kely any amin'ny tatamo alleloia da iny tompotsika rehetrarehetra tsika moa amin'ny herin'ny zoma ho avy zao tsika misy fandarana farany aloha dia mitsahatra kely mandritra ny 2 volana ny fandarantsika zay da iny tompo daholo tsika rehetrarehetra hitra mitoroteny ary tsika Rosemina somefa moa ho avy amin'ny mariazy any Bordeaux ao ary tsika rehetrarehetra hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika misaotra anareo rehetra tamin'ny fitsoana fa zava-dehibe ny fanomezana raha-boninahitra an'Andriamanitra alleloia tokava soa daholo nozy izy zoky Rosemina sy tonton Gérard alleloia ho tahiny tompany tsika rehetrarehetra
hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika andao raha fanozitsika ny anavavintsika soameva izy nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia mino finaritra dia aorinany toritenin'ny soameva dia miverindreto indray tsika ary havana malala mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ny tenako tahiny Jesosy isika rehetrarehetra tsy afaka hono soameva. Fa hitantsika zany da mihinana programy malalaka be tsika amin'io vacance tsika amin'io dia raha tahiny tompotsika dia raha manana fahafahantsika dia mety mitsorika kely makany Espagne tsika amin'io dia mba miara-miala sasatra kely miartahana amin'i Jesosy moa zany rehetrarehetra zany fiaminana zavatra rehetra ndao ary tahiny tompo ary tsika soameva anao ny fitenenana alleloia mbola misy fijorona vavolombelona aiza zany ry Marijo zafady hoy izy miriarandriamalala misy boky izay ny tadaviko ilaina amin'ny fianarako nefa tsy nahita mihitsy efa nanao recherche tamin'ny internet fa tsisy mihitsy dia androany zany dia tany amin'ny mpanao photocopie sy impression fa nizatra ny imprimer dia teo amin'ilay écran ny ordinateur nahita pan'ilay mpanao photocopie PDF misokatra dia ilay titran'ilay boky ndry titran'ilay boky tadaviko mihitsy no misoratra eo dia hoy izy hoe afaka mba imprimer fa io boky io dia ohatrinao dia ero izy dia terrain Jesosy fa tonga tsy ny tadavina ilay boky ato izy efa voa imprimer voninahitra Andriamanitra riavana tena tsara Andriamanitra inona ny azo lazaina amin'izany riavana tonga dia io le boky tena tsara sotra miriana nanoatra fijona vavolombelona tena tsara be koa sy fijona vavolombelona anisan'ny tena mahafinaritra be mihitsy mimeno ny fijona tsy hoe ratsy ny antsika rehetra teo fa anisan'ny tena hoy isika rehefa mandefa hirany amin'ny radio taloha tena le hirany tena ino ny coup de cœur antsika androany ino ny coup de cœur antsika androany iny zany iny tena herin'le fijona vavolombelona rehetra androany nafinaritra be le izy satria tena lehibe ny fitantanan'Andriamanitra tonga dia io zany le boky mipoitra teny efa tedavina tsy nahita tsara Jesosy tena tsara ny tompo mafinaritra be sotranareo rehetra ndao atsika zao ditra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay fa nandray lasa lava be ty teniko ty tahiny tompo ary soameva anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera nanome fitenenana tahiny Jesosy atsika menakava tahiny Jesosy pastera menakava dia faly miara-batsika rehetra tonga eto amin'ny fandarina andramokazao mivavaka fiambinana apetraka antsika eo am-pelantanan'ny Andriamanitra ny toriteny izay andao andeha ataontsika eto ifampahirizantsika rehefa malala satria Jesosy Kristy efa niteny hoe ninina ataonareo dia tao amin'ny anarany izany miaraka hivavaka antsika ry Jesosy Kristy zanaka Andriamanitra misaotra sy midiranao izay efa nomezanao fotoana izao aoka Jesosy Kristy tompo tsy mpiainy fotsiny izay eto fa mpiainy sy mpakato misaotra re malala ho tanteraka aminay menakavy eto izany teny izany ho sabatra roa lela Jesosy malalo misaotra tompo alleluia amen. Ny toriteny filazantsara izay ataontsika androany rehefa malala ao amin'ny Lioka 18:35-43 Lioka 18:35-43 tsy tia moa rehefa malala teto Jesosy Kristy nampahiratra ny jamba ary tadidio fa i Jesosy Kristy nampahiratra jamba io raha niantso an Jesosy ilay jamba tsy niavonavina Jesosy sady namaly izy dia namaly vavaka teny eo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izany. Ny soramandry moa ny nampahiratany Jesosy lehilahy jamba tao ankaikin'ny Jeriko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha Jesosy nanakaiky an Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandria ny vahoaka nandalo izy dia nanontany hoe inona izany? Ary io olona taminy Jesosy avy Nazareta no mandalo.
dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy zanaka Davida mamindra-fo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba angina. Fa vao maika niantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida mamindra-fo amiko. Ary Jesosy nijanona ka nasainy hoentina eo amin'ny ralehilahy. Ary rehefa mbiakaiky izy dia nanantona azy Jesosy ka nanao hoe inona moa tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, Tompoko, ny mba ampahiratana ny maso. Dia hoy Jesosy taminy, mahiratana masonao ary finoanao no efa navondranao. Ary niaraka tamin'izany dia nihiratra ny masony ka nanaraka an Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany rehefa malala dia hoentsika hiantso ny olona. Eto tsirairay avy eto mba hiantso an Jesosy. Entsika za ten'Andriamanitra izany pastera mba hiantso Jesosy tsirairay avy na natokantrano na andalana izy na nampiasana n'aiza toerana misy azy. Faritana mihitsy ny ten'Andriamanitra eto hoe Jesosy avy any Nazareta. Jesosy antsoina eto zany mila famaritana rehefa malala. Satria raha nanontany ilay jamba izay nangataka taman-taonany teny amoron-dalana izy. Fa iza izany? Eno ilay jamba izany feno olona mitangorona sy maresaka. Dia nitazona olona anankiray izy tao angamba efa malala nanontany hoe fa misy inona izany? Dia namaly ny olona Jesosy avy any Nazareta fa tsy andiny. Fefa nandrelazana le jamba io rehefa malala. Efa nandrelazana Jesosy fa hoe Jesosy le nanangina ny maty, le nanadio ny boka na manasitrana ny marary. Dia mba maniry koa izy raha mba mandalo eo anatriany Jesosy. Dia tsy anaiky izy raha tsy nangataka izy mba hositrany Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta. Dia niantso i Bartelemeo jamba ka niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe Jesosy zanaka Davida mamindra-fo amiko. Rehefa malala. Mety hoe tsy jamba arabaky teny ny olona, tsy jamba aranofo ilay olona. Izay tonga eto miaina androany, atsika eto androany rehefa malala mety tsy jamba aranofo, tsy jamba hoe maso anankiroa tsy mahita ny maso anankiroa zany. Fa ny iresaka tsika eto androany tsy mety hoe misy ny jamba izay amin'ny tsy fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ohatra ka misy olona jamba eto zany tsy hoe tsy jamba aranofo, tsy mahafantatra ny fahamarinan'Andriamanitra. Anka ny olona tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra rehefa malala, ireny ange efa hoe oharina amin'olona olona very, makana fahaverezana zany rehefa tsy mahafantatra sitrapon'Andriamanitra. Ka androany rehefa malala, raha misy jamba eto, isika hanaiky fa jamba isika rehefa malala. Efa niteny izy nanao hoe raha nifanteny izy tamin'ny toko fa 6:30 teo. Azafady, niteny izy teo hoe raha nandre ny vahoaka nandalo izy, ile jamba zany. Raha nandre ny vahoaka nandalo izy dia nanontany hoe inona izany? Fa ndao mizaha milaza aminao amindroany rehefa malala. Tsy vahoaka ny mandalo fa ny fandarina andramokazao, vavaka fiambenina zao mandala ao atokantranonao rehefa malala. Sendra nanodikodina Facebook ianao dia
teo nahita ny fandarina andramokazao vavaka fiambinina. Indry avy malala ka enoy fa androany zany. Enoinao io vavaka io ry avy malala. Enoy io toriteny io. Izay ataon'ny pasterety mifamelabelarana. Misy koa ry avy malala ny famintinana. Fa kio famintinana ry avy malala. Io ny toriteny ataon'ny pastera eto amin'ny fandarana io androany. Io Jesosy lay toriany. Amin'ny vavaka fiambenina io. Io lay jamba ny orakoraka hoe hitady an'i Jesosy izy, hitady zanaka Davida. Dia miantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe Jesosy zanaka Davida ao mamindrafo amiko. Androany zany ny olona anankiray izay mandreny toriteny amin'ny vavaka fiambenina aty ry avy malala ny fandarina andramokazao aty ao an-tokantrano dia miantso mafy izy. Tsy eny amin'ny arabe kosa izy miantso mafy zany fa hitany eo amin'ny toriteny hoe eo hitany hoe niantsoany ilay jamba any Jesosy. Inona no mety jamba eo amin'ny fiainanao ry avy malala? Jambajamba ve ny tokantranonao? Jambajamba ra fitiavana? Tsy mety mahita mahiratra? Jamba tsisy fahasambarana? Mety hoe arabolanao? Satria rehefa jamba ny arabola, teritery arabola. Jamba eo anatrehanao ny fiainana. Na hoe amin'ny asa jamba. Jamba ara-pahasalamana. Fa ny teny eto ry avy malala dia manao mihitsy hoe atsoy Jesosy zanak'i Davida. Fa rito mafy, Jesosy avy any Nazareta mandalo. Ry avy malala, eto dia mamaritra mihitsy hoe Jesosy Kristy avy Nazareta mandalo ao atokantranonao ry avy malala. Ary tiany vavaka sy mpamaly vavaka izy. Panasitana mahagaga izy. Eto ry avy malala ninona ny mety anatsoanao Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo. Manana arety tsy sitrapanafody ve ianao? Manana olana saribana ve ianao? Tsy heverinao fa hoe tsy afaka intsony zany. Tsy eritreretinao hoe tsy ahiritra intsony ny fiainanao. Ry avy malala, misy manko very-hevitra ny olona. Very-hevitra ny olona anankiray, lasa mitaraina amin'olona, nefa ny olona akaiky io tsy ahitana vahaolana, tsy ahitana mahasoa, fa ny mety ny avalony hoe mandana makana amin'ny ranona fa i ranona mahay, mandana makana aty fa ny any mavita ny mahasoa, nefa tsy mahita ny mahasoa ry avy malala. Fa eto misy hevitra vaovao, vahaolana vaovao izay mahasoanao dia fiantsoana an Jesosy Kristy. Olona mitady famonjena, mety handeha amin'ny tonton, mety handeha amin'ny tantina, fa voafetra ihany famonjena amin'ireny ry avy malala. Satria olombelona ihany ireny, fa Andriamanitra efa niteny tsy misy anarana azahoantsika famonjena aty ambonin'ny tany, ambanin'ny masoandro raha tsy Jesosy Kristy Tompo. Ry havana, raha nisy koa lehilahy anankiray tao amin'ny Matio 5:15-enina vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga tao Kapernaoma Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe Tompo, ny ankizilahiko mandry ao an-trano marary ny paralysisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho asitra anazy. Ry avy malala, Tompo izy, marary ny zanako, marary ny paralysisa loatra. Kapiteny io ry avy malala, olona manana maizazy tsy manana mahory, olona manambola zany kapiteny zany Jesosy. Ry avy malala nefa mbola niantso an Jesosy, dikan'izany na manambola na manana mahaizanao anao, manana mahalehibe anao ry avy malala.
dia mbola mila fiantsoanan'i Jesosy ny fiainana. Efa nandeha tany amin'ny dokotera maro samihafa nereo rehefa malala fa paralysisy ny zanany. Fahazahoako izany paralysisy zany moa dia malemy ozatra mety tsy afaka mandeha zany tany rehefa malala. Efa nantsoinan'i Jesosy izy dia sitrana. Ka zany tena aminao ry avy malala. Raha tonga aminao zany fotoana izany rehefa malala, ninona ny enta mavesatra ao aminao, na olana saribahana, na ozona, na ny aretina tsy sitrapanafody efa nialan'ny dokotera nenina. Zany voalaza eto fa zanaka kapiteny nitadiavana an'i Jesosy. Rehefa malala zahay tena aminao zavatra kely eto. Tamin'ny voalohany za bajamba. Zaho ilay jamba titoriako ty rehefa malala. Nararitra na tiany taona tantra amin'ny fahakeliko voateraka dia efa nisy aretina. Nefa rehefa malala, na eno orakoraka ny vahoaka nandalo. Samy aratsika malala hoe ahoana moa jamba zany rehefa manidy maso atsika maizina be mitatsika na mazava be arakaraka ny toerana misy atsika. Tany afamaizina za tany amin'ny aretina efa tsy hita ny anaovana azy fa ny dokotera efa niteny hoe efa fahafatesana ny hafarana fa tsy sitrana tsony. Fa veriko eto matetika mihitsy zany hoe fijorona vavolombelona fa tetonana sikana rehefa malala. Ity fandaharana ity nandeha tamin'ny telefony Facebook sendana ny kodina Facebook izavy nararitra amin'ny hopitaly dia nahita pastera nitoro teny dia tena nakasika be ny foko toro teny pastera. Nataoko demandami izy. Pastera tsy niteny hoe fa ahoana anao be lokomena, ahoana anao ny be makiazy. Dia nataoko demandami koa i zoko mampionina dia naaccepte zareo. Tsisy hoe inona na inona, fanontaniana na inona. Fa niaraka mivavaka zay tafaran'iny dia namonjy sabata isaka sabata teto ny zavatra rehetra tiako tantaraina aminao rehefa malala na afaka naretina. Ny fiainana izay tsy voatay za tamin'izany mbola miasa weekend, miasa samedi, miasa dimanche, na ny vola karamazy dia tsy hita aiza ny hafaran'ilay 10 du mois efa tsy manam-bola. Rehefa malala nanomboka tamin'ny fahalalako ny sabata dia niadana zary avy malala, sitrana zary avy malala. Ny mba naharitra hatramin'ny farany karama ny zao rehefa lany ny mamoaka vola, lany ny eo miditra ny hafa, lany ny eo voatay foana satria niditra sabata nanaraka fandarana andramokazao. Ka izy efa niteny hoe tsy niala tsony izy fa nandenderan'Andriamanitra le jamba. Ka zany izy rehefa malala mankanesa aty amiko anareo izay miasa fatra sy mavesatrenina fa zany menareo fitsarana ho Jesosy Kristy tompo mankanesa any aminy. Atsoa izy fa zavatra tiako ambara aminao rehefa malala mba hiala fa efa tariany zay efa nitsabo, efa nakany nandany vola, nandany manan-karena mba hialana amin'izany. Efa nivavaka ihany zay hatramin'ny fahazazana fa mbola ao daholo ny taranakanay, taranaka ny bebenay, dadabenay ao mbola ao. Rehefa malala manantona ty fa Jesosy mpamaly vavaka eto amin'ny fandarin'Andramokazao. Mbola misy koa any fiangonana Vonjoro any Madagasikara. Manorata amin'ny MP amin'ny pastera vady any hoe manontany adresy, misy fivavahana amintsika any, tsy misy vidividirana ny fiangonana rehefa malala. Efa akaiky Jesosy Kristy tompo. Ka za manafy rehetra rehefa malala. Jamba rehefa mandeha dia mila tantanana. Rehefa hitantana zany jamba zany sika dia taraiky eto rehefa malala. Ka hatreto atsika pastera tsy hanana fotoana hitantana jamba. Fa alefatsika tantanan Jesosy Kristy tompo mpamonjy le jamba. Dia
mankasitraka amin'ny aino antsika rehetra rehefa malala. Misy koa sakadiniko, misy akiradio 12345.com. Nezaneza tany misy anao idiran-tany, toriteny mandeha. Rehefa malala aoka atsika mba hijoran'ny famarinana, eto fampianarana tsy misy kilema. Na ho tezitra anao na ho ravo, ny famarinana itorana eto. Sotra. Mankasitraka antsika rehetra ny aino. Mankasitraka Jesosy malala tobo-sabata mankasitraka anao zay amin'ny toriteny apetraka am-pitanananao koa Jesosy malala ny famelabelarana izay hoentin'ny pastera amin'ny olona tsirairay engany ho fanasitrahana izany toriteny entiny izany ary ataonao sabatra roa lela sotra ray malala ny ataonao afo ny fanahy masina anorotorony ratsy rehetra anatin'ny olona fa hiantsona anaranao tsirairay mba ahiratra ny jamba rehetra. Halleluia, amen. Halleluia, mahafinaritra. Vita ny fanentanana, vita ny toriteny dia vita ny fanentanana, tsy misy olazaina intsony aizana vita ny invitation, vita ny fanasana, vita ny soameva daholo zany misaotra azy. Andriamanitra manaraka ny mpahasoavana hoe mala fitehanao soameva mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. MP, halleluia. Andratsika androso ara-panahy, andratsika androso ara-panahy fa mahafinaritra ny bavaka manova fiainan'Andriamanitra. Raha zany fiainana zany ranam-bavy soameva zany dia tsarona tokoa tamin'izany voaliditra hoe ampiana ray litatra sasany isaky ny 5 volana moa soameva dia marary lava dia zany hôpitaly zany ohatry ny toeram-piasana fa dia miditra marary ihany foana fa salama izy zao ka. Salama izy zao tanaty ririnina nanaovana batisa azy nefa olona tsy mataty atsika fa naroboka tanaty ranomasina tamin'ny andro ririnina nanaovana batisa azy tsy narary tsy naninona. Olona afaka izy ankehitriny misaotra soameva, misaotra indrindra amin'ny toriteny Andriamanitra manaraka mpahasoavana mala fitehanao dia mino fa miantefa tany amin'ny olona ny antsonao sy ny fijona vavolombelona isaky ny semaine ianao no ampiana raha enjana nge zany ravana misy mihinana foana ny rahany ritra foana ny raha ao anatin'ny vatany dia ampiana foana fa rehefa nandray ny rahany Jesosy ikorina hiboboka ao anatiny izy dia iny le miboboka mandrakizay. Halleluia, misaotra an'Andriamanitra. Luka 12:20 ifampaherisika androany. Misaotra anareo koa makasitraka azy fa dia mampahery azy ny anisan'ny mpanetsika antsika anatin'ny gropy kerobima moa izy gropy 6 izay hitantsika tamin'ny sary rehetrarehetra teo. Mahereza foana soameva. Luka 12:20 andiny 5:30 hatramin'ny 7:70 no ny vakiny. Ny amin'ilay lehilahy anankiray jamba soramany dia nampahiratany Jesosy lehilahy jamba tao akaikin'ny Jeriko. Amin'ny anaran'i Jesosy ary nanakaiky ny Jeriko dia indro jamba anankiray peraka nangataka teo amoron-dalana ary nanareo feo nivoaka nandalo izy dia nanontany hoe inona moa zany. Ary ny olona taminy Jesosy avy any Nazareta no nandalo ary niantso mafy izy. Niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe Jesosy zanaky Davida amin'ny rafo amiko. Ary izay nandeha teny aloha teny dia niteny mafy azy mangina fa vao maika niantso azy ka hoe ry zanaky Davida mamindra kambo mofo amiko Ary Jesosy nijanona dia nasiany hoentina teo aminy raha lehilahy ary efa mbe akaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao. Ary hoy izy Tompo mba hampahiratana ny masoko. Dia Jesosy taminy mahiratana ny masonao ny finoana efa nahafonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia niratra ny masony ka naraka an'i Jesosy sady nankalaza an'Andriamanitra ary vahoaka rehetra nahita dia nitera an'Andriamanitra. Halleluia, amen. Andao nge vakitsika ny fomba nanoratany marika an'izany samy manana ny fanoratana masina marika na Matina Luka. Atao marika koa dia tahaka izao ity tantara ity. Ny nampahiratany Jesosy amin'ny Bartimeo jamba teo akaikin'ny Jeriko. Naran'i Jesosy ary tonga tao Jeriko izy ary raha vao niara tao Jeriko Jesosy mba amin'ny mpianatra sy ny vahoaka betsaka dia hiperaka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo. Ary noho ny reny fa injany Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka hoe Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Ary maro no niteny azy mafy manginy fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe zanaky Davida mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona ka nanao hoe atsoa ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka natao hoe mahatoky
mitsangana miantso anao izy halleloia dia nanarany lambana izy ka ny atsambotsambotra nanakeo amin'i Jesosy ary Jesosy namalaka inona ny tianao ataoko aminao ary ho lejamba tamin'ny rabony aho ny mba hampahiratina ny masony ary hoy Jesosy taminy mandeha any ianao ny finoana efa nafonjy anao dia nihitra niraka tamin'izay ny masony ka nanakany Jesosy teny an-dalana izy halleloia amen. Resaka lehilahy anankiray teo Bartimeo tsika. Inona moa ny dikan'izany hoe Bartimeo zany? Ny anarana rehefa amin'ny baiboly misy hoe bar eo aloha dia zanaky zany ny dikany. Ny dikan'ilay hoe bar dia zanaky. Ohatra hoe Bartimeo zany dia ny dikan'izay zanaky Timeo. Misy hoe Bartolomi dia zanaky Tolomé. Misy hoe bary Jesosy koa amin'ny baiboly ao dia zanaky Jesosy. Alleluia. Bary Zilay dia zanaky Zilay. Ohatr'izay zany le dikan'ilay izy. Ilay raha ty jamba sady mpangataka. Le hoe Bartimeo dia tsy mba anaran'olona tsy anarana tsy prénom zany fa nom zany hoe anarana ikambanana. Zany hoe mitondra ny anaram-pianakaviana. Zany hoe na ianao mitondra voninahitry ny fianakaviana ianao mitondra henatra ho an'ny fianakaviana. Zany ianao zany mireprezente fianakaviana. Raha misanatra ianao dia misanatra ny fianakaviana. Raha ohatra ianao zany taranak'olona ratsy hoe taranak'iray ny voanjo ohatra dia zany iray ny voanjo zany dia anisan'ny mpangalatra ny cuisine atao Madagasikara atao. Dia menamenatra izy taranak'iray taranak'iza anankiray ny voanjo dia feniteny iray ny voanjo tsy dia tena iray ny voanjo satria mahamenatra ilay izy. Ka raha ratsy zany ny ataonao dia mitondra henatra ho an'ny fianakaviana sy ny taranaka ianao. Dia tahaka izany ange Bartimeo. Nefa eritreretinareo fa dikan'izany Timeo zany ny dikany hoe Bartimeo dia zanaky Timeo. Ny dikan'izany Timeo zany dia voninahitra, nomena voninahitra, olona manam-boninahitra, olona manam-boninahitra ihany, taranak'olona manam-boninahitra fa jamba. Ny mahatonga azy ity mpangataka tsy hoe taranak'olona efa sahirana hatramin'izay fa vokatry ny fahajambana. Teteny aminao androany fa ny fahajambana afaka mitarika fahantrana. Ny fahantrana tsy miteraka fahajambana. Tsy hoe manitra ny olona dia lasa jamba tanteraka. Barinjaka zany zanaky njaka. Tena marina zany. Baritelina zany zanaky telina. Alleluia. Dia ny jamba, ny fahajambana mahatonga ny olona lasa mpangataka. Raha tsy jamba io afaka ny asa, afaka nanao zavatra hafa dia tsy mpangataka. Ny zany nge raha na mahatonga ny olona mahantra ara-panahy amin'izao fotoana izao. Ny jamba ara-panahy. Tsy mahita ny ilay fahazavana. Alleluia. Averika any ny dikany hoe Timeo dia hoe voninahitra. Ny voninahitra. Izay ny dikany Timeo. Zany hoe reto ry Timeo reto zany dia tokony olona ny anarana. Izay zao rakoto salama dia jerena zana tsy salama tsara. Zato rehefa marary any am-pianarana dia anininy ankizy haika tsy rakoto salama fa rakoto malady. Isaky ny marary dia anininy nampampianatra teny vahoana no marary rakoto salama. Tsy ohatr'izay. Ka raha hoe Timeo, zanaky Timeo nefa mpangataka. Ka izy no nahatonga azy mpangataka tsy izy no mahantra kosa fa jamba izy. Le fahajambana zany nitarika zavatra be dia be teo amin'ny fiainana nahatonga azy lasa mahantra dia lasa mpangataka mihitsy. Ny fanafody ny fiainana io zany na omenao vola io mbola mahantra foana io. Tahian Jesosy fanjandrena valina namana ny Avignon. Alleluia. Tonga soa ianao. Ny dikan'izany zany dia zao. Raha ohatra ny olona jamba na omenao vola ary be dia be dia mbola mahantra ihany. Tsy dia afaka ny hanao ninina tsy mahita ny lalana le. Fa raha io mpangataka io ampahirato fotsiny io hoe
ampahirato fotsiny io azomena zavatra ninino fa ampahirato fotsiny fa tapavoaka amin'ny fiainana io ary zany no nasan'ity fandarantsika ity ampiratra ny mason'ny olona ampiratra ny masom-panahin'ny olona mba hahita sy halala ny sitrapon'Andriamanitra ny lalana marina dia ny lalam-pitahiana sy ny lalam-pahasoavana rehefa tsy jambo ianao rehefa misokatra ny masonao fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra tafavoaka amin'ny fiainana ianao. Aleloia. Ka ity lehilahy ity dia jambo fa ny zava-mahafinaritra na dia jambo ary izy dia mare izy ny masony tsy mahita fa izy mare dia izy afaka miteny dia reny fa njany Jesosy avy any Nazareta ary io jambo io mpienoeno zavatra izy io tsy voalohany na hainoa ny anjaranarina Jesosy zany fantany ny lazany zany na dia mbola tsy hitany azy. Aleloia. Mbola tsy hitany kisy jambo fa efa fantany kosa mety mbola tsy tsapanao ngamba mbola tsy hitanao tokoa zany hoe ataky ny ahoana zany fiainako mitafy voninahitran'Andriamanitra fa nandrehanao fijonao vavolombelona ohatry ny neny soa meva teo. Misy olona nge zao mety mireto mbola tsy nandalo fahasalamana zany ny fiainany misy olona nge ravina marary ela be za manana tantinina zay efa nodimandry efa ela moa izy fa hatramin'izaho mbola kely ohatr' zao no nahitan'izany marary foana marary zay foana izy dia na ohatra ary mba mandeha vakansy zay ry avana tamin'izany mandro mafana be dia izy manao akanjo be foana dia manao collant foana dia le kenakenina kely le tsy mahazo misotro zavatra glacé tsy mahazo tena tsy haiko dia mihinam-panafody foana voalohan'ny atory tsy mbola hitan'izany olo zany tena sara dia na feony nareo rato misy olona nge tsy salama mataona ela be misy fotoantsika mba mandalo tsy fahasalamana fa misy olona tena tsy salama mihitsy. Za teteny aminao androany mandre anao zao mety mbola tsy hitanao zany herin'Andriamanitra mbola tsy nisokatra ny masonao raha mbola tsy renao koa dia efa renao tamin'ny efa renao tamin'ny toritenin'ny soameva teo arak'le tononkilany teneko anareo maly hoe marary ve ianao misy olana ve ny fiainanao tena ketraka ve ianao avelao fotsiny hiresaka anao an' Jesosy avelao fotsiny hiresaka anao momba an' Jesosy io zao miresaka anao momba an' Jesosy mandalo Jesosy ary fantany njany Jesosy avy any Nazareta reny zay le Jesosy henoko foana tena mandalo eto akaikiko izy tsy hamelako ty androany izy izy ianao nge ravana mentoroteny io mandalo an'lohanao ny teny fikasany tokony nahita indre mandelana mba fisameva toroteny teny fikitra izy tonga dia ny fikiriny Jesosy firy zao ny toroteny avelanao mandeha fotsiny takany rano ny toroteny ty androany tsy andalo aminao tsony rety ohatry ny rano io so ihany fa misy hafandray rapitso fa ny androany aloha zay mahay mamikotra zany Jesosy zany tsy nandalo imbedabe teo amin'ny tanàna isan'ny Zakaiosy fo izy Zakaiosy androany izy mandalo tsy fantatro ny rapitso fa ny androany ny fantatro hikarako ny ambony azo ary hozy izy Bartimeo zay izy fa nandalo eto amin'izay tena mandalo eto akaikiko hatramin'izay reto izy fa nandalo tary fa zao izy mandalo eto akaikiko tsy avelako eo androany tonga dia niazo tamin'ny feo mahery izy ny Jesosy zanaky Davida tsy fantany kory zao aiza tsy tena ataloha sa atoriana sa akavia sa akavanana fa reny fa eo. Halleloia. Tsy maninona ianao na tsy mahita ary fa mare androany fa raha mare ianao androany dia miantso zay tena anao hoe tsara vita na tena tahin'ny tompo Bartimeo jamba fotsiny izy ataoko eo fotsiny satria maninona mbola afaka nare ary afaka niantso rehefa zay Jesosy dia niantso an' Jesosy. Halleloia. Niantso mafy izy ry Jesosy zanaky Davida marina teny zao fa tsy niandro olona hitantana azy ianao io ohatra mila an' Jesosy ny fiainanao tsy niandry an'izany izy tsy tadidin'ny olona akory ny fisiny ny olona samy manana ny problème tsisy nitantany tao etiko any amin'i Jesosy ianao fa izy mihitsy nitondra ny tenany teo amin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny antso
zaho miteny antsika foana dia be ny olona manao ampianarana amin'izao zao fomba fitady an'Andriamanitra sao dia tena misy zavatra atao ohatra sao dia atao ohatra sao dia rehefa mitady an'Andriamanitra misy zavatra be dia be tsy maintsy atao fa io profo manazava mifeo anao atao ambony zay ihany tsy nisy ninina ny anarana Bartimeo teo fa niantso tamin'ny feo mahery tsy nana koa zany feo voalotra feo faharotra feo fatelo beso fa ny feo anao niantsoantsonao mafy misy ira pastera amerikanina mahafinaritra be anazy manao hoe falianareo ry mpianatra fa niantsoantsonareo ampy ampifoan'i Jesosy niantso mafy izy ao Petera sao mpampianatra ao vonjeo zahay fa maty satria mpampianatra vonjeo kely zao fa tsy zany mpampianatra ao tany amin'ny fony rehetra zany Jesosy zanaky Davida ao mandra foamiko hozy ny olona tsisy klasiny mihitsy nareo izany mba sy ho fanajana fa ngamo izy tsy nanaja natsony tamin'ny anarana tena ry Jesosy zanaky Davida misy Jesosy hafa ao fantatritsika tsara fa zany Jesosy zany misy anarana Jesosy hafa koa amin'ny Baiboly raha miantso zany ohatra dia raha miteny hoe rado be dia be ny rado misy montre ny Suisse zay zao lafo vidy be rado koa misy mpanoratra rehefa nodimandry rado fa rozy ny rado rakoty salama tonga dia zany mitodika amin'izany ka teto ry Jesosy zanaky Davida tonga dia ozy izy Jesosy mbola niteny aloha ny olona manginona fa aza mitabataba ary ny olona rehetra teo miteny azy daholo ary io nisakana ao amin'ny fiainantsika ry havana be ny olona tokony hampijanona an' Jesosy ny orakoraka ny antsoantso ny tokony hampijanona an' Jesosy fa vao miantso izy dia hampangininy ny manodidina dia mangina izy ity raha ty tsy nanaiky nangina fa raha nanaiky nangina io dia jamba mandrakizay tsy nandalo dia tsony Jesosy tadidinareo fa itoery io zavatra io fandalovana Jesosy teo amin'ny kaikin'ny Jeriko io ny fandalovana farany taloha amin'ny pasika farany nataon'i Jesosy io zany ny fotoana farany nandalovana teo tsisy tsony rapitso Jesosy ao arinan'io herinandro afaka-herinandro zany efa Jesosy efa maty zany hoe nataony zay azony natao izy tsy mafantatra hoe tsy andalo eto tsony fa ny zavatra fantany fotsiny androany izy loha mandalo alleloia zanaky zokotojo koa rado nzara tiako lazainanao dia zao iresaka kely sika momba ny antsoantson'ny olona io teo ny antsoantsony Bartimeo Jesosy zanaky Davida mandrafo amiko dia niteny mafiko hoe mangina nampiakariny voalimo Jesosy zanaky Davida mandrafo amiko nampiakariny olona teo arakaraky mitenenan'ny olona azy mba hangina ary zay ny lakilehan'ny nampasitrana ny tilina ty taorianan'izay nijanona Jesosy tsy mbola nijanona tamin'ilay antso voalohany ary betsaka aminareo nefa misy olana betsaka amintsika ny tena anton'Andriamanitra fa mijanona eo amin'ilay antso voalohany Jesosy zanaky Davida vao meko moa miteny olona mangina azafady ary ozy tsika mangina fa aza mitabataba eny refa nareo koa dia kizitina fa tsy antso tsony zay faly azafady ary fa Bartimeo tsy nanao Bartimeo te ahiratra be ny olona miantso mijanona eo amin'ny antso voalohany tsy ny antso voalohany nampijanona an' Jesosy fa le ny antso mahery kokoa tamin'ny faharoa voalaza amin'izay ary Jesosy nijanona tsisy fotoana tenenana ntsony io le mangina hoa fiteny fandroany fa i Bartimeo no mila miteny fandroany aza mijanona eo amin'ilay antso voalohany aza kivy miantso voalohany ianao dia mety tsondray rapitso ary mety tso mafimafy kokoa ary aza manaiky ampangininy izy anizy fa betsaka amintsika manaiky ampangininy olona ampangininy ny fiarahamonina ampangininy ny patron ampangininy ny mpiaramiasa ampangininy ny fianakaviana ampangininy ny enina dia mety mpiray fiangonana azy ry havako za rehefa taloha anomboka hitsy amin'izao fifahazam-panahy zao vavaka hitariako anareo hitarianay anareo zao zay dia vavaka teny amin'ny fiangonana lehibe
ary mafy taminay zao nivadika hoe hivavaka ohatr' zao tena mafy taminay mivady reo indrindraindrindra fa te amin'ny fianakaviako misy mihaino eto a tsy mampalina anazy satria zava-misy zany ary tsy hoe resaka zavatra inona koa fa tena fitjonava volombelona fa mafy tamiko tompoko zany hiditra amin'ny fifoazam-panahy hivadika hivavaka sabata zany tena ianko anareo zany anomboka hiditra amin'ny fahamarinana satria nomboka nampahalalana ny marina dia hiditra amin'ny fahamarinana tsy mora tamiko za tena ianko anareo za latokana mananabavy anakenina ary ny anabaviko dia tia daholo ary sary-piaro amiko ary tena miaro anahy raha eto ny vavy matoa anay mihaino eto dia tena iankorendandrendandra eto zay tena manana zoko vavy matoa tena piahanay ary tena sary-piaro aminay ary resy fahasarotam-piaro le fitiavana mititratrany mihitsy satria tsy mahazatra ny olona zany hoe sady ianao latokana amin'ny fianakaviana andeha hivadika finoana nefa nanomboka tamin'ny dadabe anao dia tao amin'ny fiangonana io ny vavaka ianao rery amin'izay no aningana ho any amin'ny aleloa sy amainina ozy izy raha nabavy angelina ady diamant zay ianao rery amin'izay no ho any amin'ny aleloa sy amainina ka hivadika hivavaka andro sabata no tsy hihinana ntsony ny zava-badina zay sakafo tianao hatramin'izay fa olana tototry ny problème tamin'izany efa nijerovavy olombelona tamin'ny voany hoe efa te hamony teny mamony teny zao dia efa fanerin-jany hamony teny alleloia tena nanomboka nandray antso amin'izay nanomboka resy lahatra dia nanomboka miteny amin'ny ao an-tranan'izay zay ingeritreto vavaka rehefa sabotsy zay tsy dia afaka intsony fa mivavaka dia nanomboka taitra ary mamanay tamin'izany za mama tsy afaka intsony rehefa sabotsy mbola nandaingalainga aloha tamin'ny voalohany misy fivoriana kely mba ataonay izy rehefa sabotsy dia nanomboka mailimaily ny olona tonga dia nisorata mamanay anarana tany amin'ny pastera be anay taloha ny zanakely fity ho atao batisa satria andeha ho retraite zany io pasterana io dia mba io pastera io nanao batisa anay tamin'ny mbola kely nanamasina ny mariazinay mivady dia mba hoe zanaky koa zany alohany andehanany isotro ronono dia andao aingana izy mamanay atao batisa ny zaza nefa zay tamin'izany efa nafantatra amin'ny fahamarinana fa ny batisa dia batisa ny olon-dehibe olona nanota mahafantatra fahotana no atao batisa satria ny batisa dia batisa ny fibebahana batisa ny ranobe fa le batisa ny zazakely le asiana rano kely mitete iny iny ny atao hoe fanoloran-jaza ohatran'izay saosy feno valo andro dia natao famorana dia nentina natolotra an'Andriamanitra taka ny matoa rehetrarehetra nentina natolotra an'Andriamanitra teo amin'ny alitara le nentin'le lehilahy efa antitra be atao hoe Simeona iny tsy batisa fa atao hoe fanoloran-jaza dia ianao efa nafantatra an'izany amin'izay dia mila mijoro ianao tamin'izany ianao mbola anaty problème fa ianao mila miantso niantso ianao Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko iza ny naikam-pangina dia amin'izany tonga dia nisorata tamin'ny mamanay tany amin'ny mamako tany amin'ny fiangonana ankizy birao am-piangonana ny anaran'ny zanakay hoe tia atao batisa zay rehefa tsy resy lahatra fa ny teny an'izany amin'izay tonga dia natsomy mama le nentina bavaka tany zay atao sisy famijorana am-piangonana antsika fa totra atao batisa ny zaza dia nandeha tsazoka tonga dia nakeo amin'le pastera za dia mama dia mampionona dia zanakay le batisa ny zana zany ataontsika amin'ny anina dia zay amin'io zany efa tsy resy lahatra jereo mampiona mba mitenena ary dada efa mba io nge pastera ohatran'ny tsy afaka zay amin'ny fidady io ka tarao mitady ady ihany dia efa takatakatry pastera ary ozy izy mantsy mamanay tamin'izay rehefa dinihako nge ozy izy madamo fara tohatry ny ianao mazoto amin'izy fa ny zanako tsy mazoto pastera koa misaina tena anao aloha mbola tsy atao pastera ozy fa tena zay rehefa mampatatra hoe tsy mety zay nanomboka teo maninona ozy izy mamanay ahoana le zaza no tsy atao batisa anao atao batisa
nefa mba miantso ihany jesosy zanaky davida mba mamindra fo aminay fa potsika le fiainana hoy zany ambavaka fa ty andafy tam'izay ndresaka tany azay fianakaviany ravinkeka ohatrany manaonao foana manaonao foana ny tsaran'ny olona zao fivavahana ataotsika zao a tsy mifosa fianakaviana fa tena zava-misy zany ary zava-marina ary tsy olana nge zany satria zay ny mbola fahalalan'ny olona ary tsy fianakaviana no na fianakavianareo ary mbola pirano izany zao zay izy nanabavaka anao fahalalana teo de ataovy le batisa batisan-jaza aizany ataony ny anina zay avaty tonga de andray anjara tonga de manofa sallo colbert tsika fely ny olona atao tonga de peny avaty ny anina zao ahoana ny any niritra lalina tsy maintsy mijoro ianao tamaty mbola niolakolaka tsy afaka zay amin'ny fotoana io le anjahatra tsy entiny azy mandeha misy zay namizany fa tena hoe tena mila mijoro ianao e joro am'izay zany rado rakoto salama za reto tsy afaka anao an'le batisan'le zaza ntsony a mialatsiny aminareo fa tsy zazo hoe fa tsy mivavaka antsony maninona ozy mpampanay fa ino ny ty ataony lahy narary am'izay mpampataorina teo de nararaka zay moa zany ty areti-po ty de ao atokantranonay a de afaka fanadinana faly loatra de marary fo mitomany tsy afaka fanadinana de malay loatra de marary fo mitomany narary ketraka papa maninona niova fiangonana nareo mivavaka sabata narary papa io mampinona vavolombelona tsangoka nataolo am'izay ny anabavako maninony papa marary fananinona nitenen'ny rado hoe rado niova fiangonana ozy ny anabavako rano maninony papa tsy miala aminareo mivady inona re mana tonga mpapanarary zay niova finoana zany angery avana le endriky le hoe mangina aza mitabataba ezaka zany mandresy lahatra mampinona sofa mpivady ny arany joro hitany eny papiny mantsy manana aretiny inona zany neka hevitra zany za neka hoe andoranga atao zay batisan-ja zany lofa tsy maninona io fa andao andeha amin'ny fahendrena nefa le izy afantatrao fa tsy fahamarina ozy mampinona mantsina dato mijoro eny za nge hijoro fa papako nge marary raha maninona tsy maninona zany izy mampinona tena tsy maninona io raha mbola jesosy koa mombatsika raha lalan'andriamanitra le tsika zao tsy maninona zany io arakaraka tena zany vo mekoa meketraka marary pa mesempotra areti-po nalelo anahy lasa za misy any ohatrany hoe andao fianakaviana ohatrany hoe tsy andova tsy ohatrany hoe tena hiala amin'ny fianakaviana satria maninona niova fiangonana nampahireza mampinona sy ny pasteranay tam'izany mijoroa ianao fa vome am'zay nanomboka ny antso mafintsay so zanaky davida mamindrafo amiko niezaka nampangina ny zavare ary be de be ny anay zao zany niezaka nampanginanay fa nareo io mety hoe patron nareo any ampiasana mety ny vadinareo atokantrano mety le dadatom-panoana raboliny nefa nareo maninona manomboka misokatra ny maso temba ho afaka za nge raha fa nateneniko anao tsy hoe maninona koa fa za nge vavaka foana hatram'izay fa tsy nahita im-panahy tsy nahita vaolana fa rehefa tonga etao amin'ny toerana nitady an'andriamanitra ohatrany soameva teo nanomboka ny vavaka tonga de nahatsapa fanasitranana hoay za renao raha taony nanasitranana anao de vitanao ve niala ao za tsy vitako tsony niala am'izao lalana leako zao tatony nahitako an'izany vaolana trosa amina miliara noho ny fafana amin'ny fomba zay tsy takatry ny saina le troisa nge tsy problema an'andriamanitra fa nety nitariana anao be ny zavatra mampangina atsika mangina asa mitabataba reny zavatra etretreny miezaka mampangina atsika reny tsy antso fanondroany tsy ere miantso fanondroany iny efa ny antso aloha fa heniny olona de ampangininy manodidina de zay matoka ny olona tena aloha verina amin'ny ny zanaky Israely
mba nandeha ihany a andao any Egypta fa rehefa tonga teo anoloan'ny ranomasina mena de vonita ranomasina mena teo de zao notao-tsainy tsy tafavoaka etitsika zay rehefa niteneniko ary matetika anjanak'Israely de miteny zay tsy nalonay ihany fe maty ta Egypta satria zao mifanietrena zany hoe maty etitsika ary zay mahatonga ny olona tsy samy antso fandroany amin'io feo mahery mieritreritra sao de tsy réussir ary ty zavatra ataoko ty sao de mba tsy tafavoaka ary ty zavatra ataoko ty fa ianao mila matoky an'Andriamanitra ny zavatra irosonao io matafavoaka anao io marina tokoe raha tsy atafavoaka le izy tsy alao tsy atao alao miverina raha zay zany zao fantatra fa tsy atafavoaka de aninona fotsiny narary ny papanay niady tamin'ny fianakaviana tsy fanaraka tamin'ny fianany iray tapo ohatr' zany fa zao fotsiny ao an-tsainao tsy maintsy tafavoaka io de tsika complexé tsika amin'ny fivavahana io de voampangin'ny olona kely fotsiny de mangina tsika zao de ohatra zao tsika zay efa miditra amin'ny fahamarina de tsy mihinana zava-padina ntsony ohatra de na ny teny any amason'olona re zay gamba zay re tsy mihinana ny sao de misy kisoa io zany mamenatra atsika zany complexé be tsika amin'io zavatra io fa tsy aza manao an'izany mahatafavoaka io mahatafavoaka atsika io fitandremana didin'Andriamanitra io mahatafavoaka tsy mampitsanga menatra io mety ho fandroany ninona zany endrika natrangana olona na fokon'olona na inona zavatra mitranga miezaka mampangina anao anisan'ny mampangina ko zay zavatra ty misy ranabavy zay diabetika sady marary fo mivavahana ndray andro de izy io efa mihinana panafody be de be raha tsy zany de tsy mety to de maty miomby ny aretana de nisy fivadikanana 7 andro tao am-piangonana tamin'izany resy lahatra izy hoe zahako a hivady anina teo afaka mity mihina panafody sy hositrana ty areta ty de zay koa moa ny mpanompon'Andriamanitra hoe ndao ary vonintsika fady anina voalohany nanomboka tsy nihina panafody mbola nilamina fady anina fandroany tsy nihina panafody nanomboka ny votony tongotra fady anina fahatelo andro votony tanana tsy nihina panafody tsony efa manomboka misy milatsaka andalana na de mpanompon'Andriamanitra re ohatry ny mapafy ty fa sao de mba manaonao foantsika eo le manomboka matahotra eo tratra ny farao io ty any ngeny efa raha tsika tsy alao hoe daoza de miverina de mba mifanamana amin'ny farao fahatelo andro votony tanana sy ny tongony fa efatr'andro votony vatana ahoany ty fa zao tazomy finoana de ireo ahihary rehetra eo zany le mitady ampijanona antsika hoe mangina aza mitabataba miteny mafy azy mba angina reny le miteny mafy mba angina fa mbola mitohy ihany matokytsika rahalahy korazy ranabavy fa tsy maintsy tafita eo manomboka any amin'ny fahadimy andro manomboka mena ny tongotra manomboka mena ny tanana fa enin'andro tonga de nitsangana nanao fiderana ho a ny fanafody tsy manina tsomy fa ny aretina sitrana sany amin'ny fahafito andro ny jovavolombeleny ambony alitara fahafito andro ny famaranana fivadikanana sitrana hatramin'izao sitrana tsitako tsomy moa zay ranabavy zay hoe aiza fa sitrana zay ny zavatra fantatra sitrana satria niny niantso fandroany hoy Jesosy janona Jesosy misy miinsista kosa ao mba teo misy misisika kosa ao tsy ho jereko fotsiny ozy izy Jesosy tsy ho jereko fotsiny atso le jambo ny olona koa vao nalala ndraiky ny olona efa zatra ny Jesosy ny olona efa zatra ny Jesosy fantatry ny olona fataony Jesosy to de ny olona korazy ianao rahalahy mitsangana matoky mitsangana miantso anao izy ianao le natsona fotsiny midikan'izay tafity ianao sitrana ianao mahiratra ianao tonga de fantatry ny olona nefa rano ijambo io matoky mitsangana miantso anao izy fantatry ny olona nytoyatry ianao mandroso io fotsiny na mbola tsy nahiratra ary fantatra nytoyany ary zay manokana rehefa mety miaraka amin'olona mitondra mbavaka olona sy mitaiza ra-panany olona de efa fatapatatra foana n'le ilaminy ty olona de misy olona ngerana vo manomboka de hitanao ny toepony de fantatra hoe milamy eo fa misy olona koa vo hitanao voalohany zay tsy ohatran'ny tsy tafita
ohatrany tsy misy ny ramana na le antso voalohany ary de efa malefaka kely ny Bartimeo ny antso mafy izy de ny antso izy ka nanao hoe Jesosy zanaky Davida mamondrafo amiko fa miteny ny olona manginy mbola ny antso mafy Jesosy zanaky Davida hoanina tsoko aza mpanginonareo a mamondrafo amiko e tonga de Jesosy atsole jamba de zao voatenen'ny olo zay matoky mitsangana miantso anao izy de tonga de zao 150 mba mareo amin'ny baibolinao maraka toko 10 150 de nanariny lambany izy inona moa io lamba io eviny anankiroa io lamba io a de misy lamba fisaloran'ny mpangataka afantarana ny mpangataka zany hoe ary mpangataka nareo zany a retsy mpangataka akanjo itoviny voalohany indrindra araka ny tempo taminao ny mahatonga an'io mpangataka izy jamba ny dikan'izany vao hoe ahiratra izy tsy mpangataka tsony izy tapitra hatreo mifangatana mbola jamba izy a fa fantany andeha eo amin'i Jesosy fantany no avy nariny amin'izay ny lamba mbola tsisy nyteny azy hoe hositraniny ianao na hoe anina atsony fotsiny ianao ka Jesosy fe antso anao de aninony fa tsy anasitrana halleloia tonga de nariny ny lamba zany na teo fahatokiana zany na teo fahatokiana io lamba io koa endrika ny zavatra rehetrarehetra mitambesatra sy mitazona ny olona anankiray tena karazana hoe blocage mihitsy zany e tsy anatona an' Jesosy betsaka ny lamba tsy afahan'ny olona manatona an' Jesosy fanahina tebiteby tsy fahatokiana tsy finoana avonavina hambo zany rehetrarehetra zany a tsy afahana manatona an' Jesosy lotopo reny endrika lamba teo zany hoe zavatra zay manavezatra zay mitarika blocage tsy afahana manatona an' Jesosy inony esorony voalohany tonga de nesorony satria maninona anatona an' Jesosy izy tena anatona an' Jesosy izy nanary lamba izy tena tsambotsambotra nakeo amin'Jesosy zany efa tena tonga de efa tsambotsambotra tsy olona kivy zany nde hoaniny mahereza teo refa de atsono sasa zay ho atao tonga de efa mitsamboamboatra satria maniny efa tasada ny zavatra izy efa misy zavatra sady eo aminy efa nametrahan'Andriamanitra vision sady izy halleloia de zao 1:20 Jesosy namarika aminao inona ary ny tianao ataoko aminao tsara nge zany fanontaniana zany reavany inona ary ny tianao ataoko aminao misy zavatra tianao ataoko voalohany le fangatahana hoe fanataoko ozy izy ianao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamondrafo amiko ny famondrapo ny fialohavan'ny zavatra rehetra raha mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao mbola sarotsarotro ianao zany raha tonga eto androany misy zavatra tianao angatahana nda aloha amboary ny relation amin'Andriamanitra nda aloha mibebaka nda no mangataka famondrapo fa misy zavatra nataonao tsy nety ange misy zavatra tsy nety nataonao ange ianao malala mihitsiny any amin'ny aty fanahinao fa misy zavatra efitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra iny lokasena voalohany fa rehefa vita zay zany mahatonga ny Davida miteny sambatra ny olona zay voasarona ny fahotany voavelany sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloko ary tsy misy fitaka ny tanany sambatra ny olona zay voavela ny elony zany mitondra fahasambarana ny olona voavela eloko tonga de mahatsapa sambatra ka ty le raha ty zay ny nangatahany mamondrafo amiko izy tsy niteny hoe ampahirato fa ny voalohany aloha de famondrapo namindrana fo ianao atsona am'izay ianao anantony eo am'izay vo antony iny ary ny tianao ataoko aminao fa le fangatahanao efa nikeko aloha efa namindrako fo ianao de inona am'izay ary ny tianao ataoko aminao angatao zay rehetra tianareo na inona fa ho azonareo zany ka tsy ao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako ny ten'Andriamanitra le fanjakana sy ny fahamarinana nge le famondrapo le fifandraisana amin'Andriamanitra dia anampy anao ny zavatra rehetra halleloia inona ary ny tianao ataoko aminao de tereniny am'izay le zavatra tena tiany akoatran'ny famondrapo de zao Jesosy za mba te ahiratra ny mba mpahiratana ny masoko ry Jesosy ave zany tsy maninona mandehany ianao fa mifonona efa namonjy anao de nahiratra niaraka tamin'izay ny maso de naraka an' Jesosy teny an-dalana izy inona moa naraka an' Jesosy teny an-dalana zany hoe zay nalehan' Jesosy tena lehany zany hoe dian' Jesosy ny diany tena kristianina izy ny atao hoe kristianina
ty zany zavatra zakay mba tiako ampahirizana antsika eto amin'ny fandarinandramika izao ny hoe atao hoe kristianina tsy hoe manao zavatra fihetsiketsehana azo nahita tany Madagasikara tsy mahametsy ny olona nanao an'ity fa fanontania fotsiny apetrako misy hoe diabe ho an'ny Madagasikara diabe ho an'ny Kristy ratsino aza fa fanontaniana apetrako hoe inona zany ny fitraikandreny ara-panara hoe zavatra zany zao hoe manana olana zany na voafatotra zany dia inona ny tokony fitraikany zany amin'ny ara-panahiko tsara ilay izy hoe misy fiarahametana fiarahampirahalahy fa za miteny amintsika hoe ny tanjon'Andriamanitra tena tanjon'Andriamanitra dia natoka antsika ho kristianina inona moa ny atao kristianina ny atao kristianina dia manahaka ny Kristy tena manahaka ary ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainako sy ny fiainanao tsy ny hamiliardera tsy ny hamiliarderanao tsy zany fa ny tonga antsika hanahaka ny Kristy ny fisainan'ny Kristy fisainantsika ny fihetsiky Kristy fihetsikitsika ny dinalehan'ny Kristy ny tanjon'ny Kristy tanjontsika ny fihinan'ny Kristy fihinantsika ny fitenin'ny Kristy fitenitsika ny fomba fisainan'ny Kristy fomba fisainantsika zany ary Bartimeo dia zao lalan'ny Kristy nanaraka ny Jesosy teny an-dalana izay nalehan'i Jesosy ny nandehanany ary za mino amin'izao fotoana izao i Bartimeo jamby io i Bartimeo io mbola mandeha eny amin'ny lalana volamena koa manaraka an'i Jesosy aleloia inona moa ny dikan'izany bezay eny olona sitrana teo hoe tsy hitantsony betsaka ny olona sitrana teo tsy hitantsony fa anisany ty lehilahy ty nisy boka folo lahy nitovan'i Jesosy ny anankiray iverina le hafa firenena le Samaritana anankiray tamin'ny folo ity koa misy jamba hafa nisitranona tao tsy hita fa ty jamba ity nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana zany hoe naniny nanompan'Andriamanitra amin'izay ny fahipahiratana n'ity olona mitarika fanompony an'Andriamanitra dia nitondra azy mankany an-danitra zay ny tena hafatra tahiny tompony antsika rehetra za matoky sy mino fa voarinareo zay hafatra zay ampahiratranao any Andriamanitra aza menatra miantso fa rehefa miantso io mamaly ary tsy mandisy fanantenana io ary tsy manala baraky io aza kivy azo matahotra na kontranao zao tontolo zao fa renao kosa hoe ianao mahazo antson'Andriamanitra andao hanompan'Andriamanitra andao hanompan'Andriamanitra aza matikena maso olona zany aza manana complexe zany raha mbola Jesosy koa ny anao fa ny ambony indrindra no atsika zay teneniko anao zay ny ambony indrindra ny atsika tsisy manohana tsony anao satria lasa mivadika mandroso ara-panahy ohatry mandroso ara-panahy be anao miova ny lalanao ny lalan'ny fianakaviana rehetra hatramin'izay nisy ny fianakaviana hafa ianao reny no vily ianao nge tsy mivily mankany amin'ny ratsy aza mba complexe amin'izany tsisy anampytsony ianao manomboka eo tsy maninona zany ampo anao ny fahasoavan'Andriamanitra tsisy resaka tsony ianao mety iray MP aminay manana groupe zay doi resaka foantsika isan'andro hatramin'ny ray amarena misy tahiny tomponareo inona ny vaovao misy miresaka tsara vavy mandalo aty hazakivy ianao raha nabavaka entina mbavaka ianao sary reto aty misy anany patronako aty fa aleloia mpianakavy ho finoantsika eto tsy hoe mitarika anao ikomboka hiala amin'ny fianakaviana sanatria fa miteny anao kosa miantsoa mafy miantsoa indroa aza manaiky raha tsy henon'i Jesosy aza manaiky ampanginina izany izy fahalalam-pahamarinana zao andehanantsika zao ho tahin'Andriamanitra le zasy ianao aleloia akiladeo rado akiladeo iny compte manasa anao manokana ako raha mba hizara fahatsapana ianao dia tonga amin'ny fotoana fizarana fahatsapana tapitra ny toriteny fa tonga koa sika amin'ny fizarana fahatsapana afaka miantso ary nareo raha misy aminareo voakasika ny tenin'Andriamanitra antsoa Jesosy ny korahita ny irataontsika rehefa misaotra ny lina antsoa Jesosy dia mariako zay izy zay fa aloha antsoa Jesosy korahita fandorantsika raha misy izara fahatsapana andohantsika ireo ampiditra mpizara fahatsapana le fizarana fahatsapana ho anareo izay vaovao dia tsotra inona no nakasika anao inona no azonao lazaina tao anatin'izay toriteny zay dia ao ianao milaza sy mitantara ilay zavatra izay nakasika anao aleloia dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra aleloia
na so aloha fa metsika fitenenana ohatry ny tapaka foana zany appel lato zany fa maro be nareo miantso fa miala tsy fa vaty amiko mihitsy no misy tsy mety. Halleloia. Afaka miresaka tantany mety alefaso ny MP raha doakila ny anarako dia afaka mandefa MP amiko dia viliko afaka miresaka tsara mihitsy. Andao ary mampanosotsika ary rahalahintsika tojo azafady miteny tojo azafady fa misy ohatrany tsy mety aty amiko mbola aregilegy aloha tenena kely tojo azafady raha mbola lasa aloha tojo. Tenena hoe tojo azafady zay mety tomba zay zay vao maheno anao fitenenana mangatsiraka pasitera na ame fitenenana na tena nampahirana ny fizarona vavolombelona ny lokosome teo dia hoe ampiana raha foana isan-kerinandro dia tena mierisery zany marina dia tena tsapa hoe tena mahay manasikana Jesosy. Alleloia. Ilay fizarona vavolombelona ilay vehivavy diabetika teo koa tena nampahery be hoe na dia tamin'ny faharoa andro ary mboka mivoto ny tanany tamin'ny telo andro mivoto indray ny votony ny tonga dia hoe mivoto ny tanany indray dia faha-efatra andro mivoto ny vatany fa atao anatin'izany mbola tsy nihemotra izy nefa raha olona hafa tena nihemotra aleo aloha tena entina mifaindrena dia aleo aloha andeha dokotera amin'izay mba mivoto daholo ny pena rehetra ny vatana ny tanana fa izy tena mbola nanjosy na tsy mafy tahaka ny Bartimeo dia sitrana tena nahakatsika be. Alleloia. Dia nahakatsika be koa fizarona vavolombelona amin'ny pasitera dia tahi Jesosy taontsika rehetra. Alleloia. Mankasitraka indrindra ny zandry tojo tamin'ny fizarana fahatsapady Andriamanitra manankarepasaovana ny hamaly fitianao mitombozy sa dia mitombo fahasaovana hatrany hatrany. Maromaro nareo no miantso ato izara fahatsapana dia dao ary ampandrosonona daholo nareo tonga soa daholo ny mizara fahatsapana Andriamanitra hamaly fitianareo tsirairay avy. Dao ary to dia ampandrosotsika ary ranabavitsika Aingo Nirina Rodriguez raha tafiditra izy dia zahako tratsona aingina aloha izy satria izy milasalasa zay mantsy ilay connexion ka raha tsy tafiditra izy dia eo ampandrosotsika ihany koa ny manaraka io izy fa tafiditra anao ary ny fitenenana ranabavy Aingo Nirina inona ary ny azonao zaraina anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasitera na ame fitenenana dia manona fiaitana Jesosy Kristy amintsika rehetra tsika nareo menadako tamin'ny torite fa mampahery be mihitsy. Ny zavatra tena nakasika be anahy dia ny hoe ny fahajambana mampahantra ary na omena vola bera ny olona jamba dia mahantra foana ihany fa raha ohatra izy ka hoe hampaheratana dia ka manamena vola dia tena iova izay ny fiainana. Dia ny faharoa ilay tena nakasika be anahy ilay hoe tele Bartimeo jamba ity tsy tonga dia fanasitranana aloha no natao mantsoantso mafy voalohany fa famindrapo nangatahany tamin'ny Jesosy ry Jesosy zanaky Davida mamindrapo amiko. Tena makasika be zany satria fa ianao vela erika tokoa no manana fahasambarana sy fiadanana dia avy eo rehefa avy eo nefa dia tsy ianao tsy no mangataka hoe sitrahana andro ohatrany fa tonga dia Jesosy mihitsy no manontany hoe inona ary no ataoko aminao. Tena makasika be mihitsy za pasitera. Dia ilay fijoroana vavolombelona nareo iny koa raha ohatra zao ka hoe tamin'ilay dadanao narary iny no nihemotra dia mety tsy tonga tamin'izao tsy mety tsy nisy koa zao fandarana tapaka izao fa teo koa mozy mampina zany tena nampiasa ilay kika vavy dia nanampy anao dia nijorona rehetra farany dia tena hoe dia raina Jesosy ny ampampianarana ho azy reo voninahitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy Aingo Nirina Rodriguez dia tahin'ny tompo soatra fa mamy mihitsy ny fizarana fahatsapana Andriamanitra hamaly fitianao. Mbola piditra olona hafa indray tsika mbola misy olona hafa ao. Halleloia. Mbola misy olona hafa hizara fahatsapana ao dia andao ampandrosotsika ny hafa ary izay mbola hizara fahatsapana ihany koa. Alao asiana sary foana aloha. Halleloia. Asoa asiana sary aiza moa zao sary ny zoky ao ary tany tompo ary zoky amba inona ary ny azonao lazaina androany anao ny fizarana fahatsapana zao.
Haleluia, tay Jesosy fatera misotona ame fitenena. Tena hoe nahakasika an'androany tena hoe tao amin'le fijoroana vavolombelon'ny pastera amin'ny fijoroana tena nahakasika satria marina tokoa za tevin'izany rubrique izany hoe raha tsy joro pastera tamin'izany tsy teo raha vavimamponina nanome pastera tao anatin'le izay kanovana batisa ny zaza dia tsy nahitanareo ohatran'izao zahay sady tsy taiza ny toerana nisanay ohatran'izao fa dia temboninahitra n'Andriamanitra dia ny amin'ny fijoroana jamba ihany koa le finoana tao anatiny le hoe inona le teny Jesosy hoe inona ary ny tianao ataoko aminao le izy tena hoe mamonjako ao tena hoe nakasika be anazy tena nakasika be anazy satria le finoana be tao anatiny fantany hoe anasitan'izany Jesosy izany mety ho afaka izy sady atao hoe tao anatin'ny fotoana fa miandry miaritra teny fa tonga ny andro anankiray anton'ny Jesosy dia tena nahazo fanasitrana izy dia tena hoe makasika satria raha mazava mba anton'ny Jesosy ekan'izany raha ny Jesosy dia tena hoe kavasany ataliana ohatran'ny Jesosy inona tiana atao tiako atao aminao mitobony fitiavako Jesosy lezana anaovako fiasana makasika makasika be daholo na fijoroana vavolombelona tsara soa voninahitra n'Andriamanitra. Halleluia, mankasitraka indrindra zokiama satra indrindra amin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manaiky pasoavana hamaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluia. Ndao atsika mbola piditra olona hafa indray mbola misy izara fahatsapana ao aoriana izay tsika hihira mbola hanao vote tsika amin'ny hira rehefa avy eo raha mety aminareo dia mbola hanao vote tsika amin'ny hira rehefa avy eo. Halleluia. Andao indray ary tsika apiditra olona hafa izara fahatsapana manaraka. Halleluia. Asoa miandry ny appel tafiditra tsika. Halleluia. Halleluia. Tahiny tompo ranavavy Fabiola anao ny fitenenana. Inona ny azonao zaraina androany? Alleluia, maheno rehefa kazy maheno fa mitenena anao. Eo tahiny tompo daholo kareta makasitraka indrindra pastera name fitenenana dia makasitraka anareo mianadaty amin'ny teny fa tena hoe nafinahitra ary tena nakasika indrindra fa fijoroana vavolombelona na amin'ny ravasomera raha teo fa tena hoe nakasika indrindra fa toepony ravavy mampiona fa tena hoe nakasika na dia teo aza ny ariaka amin'ny dadanao na raha pastera dia hoe teo foana mampiona na ny fampaherizana anao hoe tsy maninona zany fa tena hoe nakasika be anahy ny teny iny dia Jesosy aloha dia ny tena nakasika anahy dia ty toepony Bartolomeo jamba ty koa hoe na dia jamba izy fa nanana vava mbola afaka miantsoantso dia na dia fambetraka izy na eny Jesosy mandala episerofa mbola tsy nandalo teo ankaiky rehefa tamin'ny fotoana nandalovany Jesosy dia teo amin'izay izy miantsoantso ary izy miantsoan'i Jesosy tonga dia hoe nangataka hoe zany hoe fa anasitana ny masony ampahiraka ny masony fa nangataka famelan-kely fa aloha izy dia niatso Jesosy izy hoe Jesosy tanaka Davida mampijafo zany hoe zany fazahoantsika famelan-kely fa zany tena hoe zava-dehibe tena hoe mahafinaritra be zany toepony Bartolomeo teo fa rehefa be Jesosy dia nanontany anazy hoe inona zavatra tiako atao aminao nakasika be anazy zany teny zany dia makasitraka anareo dia Jesosy mality anareo mianadaty efa hitody daholo tsika rehetra. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy Fabiola nitondra an'izay fizarana fahatsapana zay dia Andriamanitra manaiky ny pasoavana ny hamaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluia. Mbola misy izara fahatsapana ao aiza izy teo mbola ao $100 dao ary $100 mpanosotsika i $100 mbola izara fahatsapana farany dia tonga dia hiditra amin'ny hira sy ny vavaka isika raha lasana bavy malala. Tahiny tompo ary ranabavy $100
rehefa tafiditra ianao a dia inona ary a ny azo sandalana zaina androany anao amin'ny fitenenana. Eto Jesosy pastera dia taitsika rehetrarehetra dia mankasitraka amin'ny fitenenana dia mankasitraka koa nare mianadahy amin'ny tokotena someva pastera fa tena mahakasika be ny tokotena mampahihana fitondràna vaolombelona reny rehetrarehetra reny fa ny zavatra iray nakasika androany a rehefa miantotsika Jesosy a rehefa iroso vavahantsika dia tsy mety misy mpanakitsakana tsy misy feo manabatabata atao hoe atonga antsika tonga amin'ny tonga eo amin'ny Jesosy fa teto a tsy ny feon'olona no en'olo fa feon'i Jesosy dia tahaka izay ny koatsika na dia ny olona ny feo manabataba manakasaka ny vavahana satria tsy regny no amonjitsika fa Jesosy dia tsy ataontsika sakana ny feony manodidina fa tsy olona manodidina amonjitsika fa Jesosy zegny ny tena voaraiko androany dia makasitraka nare mianadahy Jesosy amin'ny fitinareo. Halleluia, amen. Makasitraka indrindranao a ranavavy Sandola, Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny amaly fitia dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany ane ianao a misaotra ny fizarana fahatsapana fa mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana. Apitra olona ray farany ary tsika, apitra olona ray farany tsika dia ohatrany izay tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny hira. Misy hira anankiroa hifisafidianantsika androany. Ny iray hoe antsoy Jesosy anokorahita na le hoe tsy misy fatiantoka miaraka amin'ny Jesosy. Mangataka anareo mba hanao voty ary raha misy olona anankifolo miteny eo inona tianareo le hira tenen'ny Lina antsoy Jesosy anokorahita sa hoe tsy misy fatiantoka miaraka amin'ny Jesosy. Jamba teo aloha mba hiratra ankehitriny dia izay no hira hisafidianantsika androany dia izay mahatonga enina voalohany satria folo no soahanareo zany no olona mifidy dia izay mahatonga enina voalohany zany dia inona alefantsika. Alefa ary ny voty moa ianao andranavavy mamitsika inona ary ny azony mamizaraina androany amin'ny mamia fitenenana. Mankasitraka fasitrena ny fitenenana ny tena nakasika tamin'ny misaotra betsika nare mianadahy tamin'ny tokoteny fa tena nampahery Jesosy ny amaly fitia ny tena nakasiaka ny tokoteny ny famivelarana tamin'ny pasterany teny hoe rehefa nantsoiny Jesosy ilay jamba nanatona izy dia nareny lamba izay endriky falotona endriky mandevoazy andevony fatana to dia nariny dia nanomboka teo amin'izay izy nanatona an'i Jesosy tena hoe vonona naladian'i Jesosy kristianina amin'izay izy nanomboka eo eto amin'i Jesosy dia ataony tena nakasika be efa manatona an'i Jesosy isika tena mifizarisy dia rehetra zavatra ataon'i Jesosy dia tokony ataontsika na ny fisainana na ny toefony na ny inona izay tena nakasika pastera dia misaotra betsika indrindra Jesosy ny ampitombosotra na koa amin'ilay hira tsy nodiketo Jesosy moa tsy misy fatiantoka dia tahiny Jesosy. Tahiny Jesosy soratany safiditsika amin'ilay hira dia eo amin'ilay safidy no ataontsika. Efatra sy efatra izy izao halleluia. Tahiny tompo misaotra betsaka ranavavy mamita amin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny amaly fitianao dia tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra. Inona ary no lany? Efatra sy efatra izy mahaliana ty anazy zao efatra sy efatra zao ny mbola efatra sy efatra zao izay tafakatra enina voalohany no hira ataontsika. Efa epitediavana moa ny tenako miandry anareo. Soratana le voty fa tsy tenenina mamitsy zany zao mira manoratra jamba teo aloha io zany 5 sy 4 zao raha mbola misy ray jamba teo aloha tsy misy fatiantoka zany ny ataontsika. Iny zany no ataontsika re olona misaotra anareo no nanao voty tsy misy fatiantoka zany lany be dia be mihitsy ka mahenso koa raha mbola nanoratra. Misaotra antsika rehetrarehetra mialatsiny amin'izay nangataka ny antsoy Jesosy zany fa tsy misy fatiantoka no ataontsika. Samy mifanaraka amin'ilay hira daholo moa zany zao zany zavatra halleluia. Izay no hira ataontsika androany.
Rehefa mijery an'ity ity tsika dia tsotra n'ity koa no nitarehan'i Jesosy fa mba film fotsiny ity a. Sao nareo tsy doka an'ity dia avy eo nareo lasa ohatran'io ny sarina olona hitan'ireo fa mivavaka fa Alleluia. Mino finaritra daholo antsika rehetra dia hivavaka tsika ao aorianan'ity hiri ity a, dia hivavaka tsika. Tsy misy fahateantoka manara-dia an'i Jesosy a. Amen.
Jesosy. Misaotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay sy ny fitantananao anay. Totosa soma tsara teto indray Jesosy ny fandarana. Voninahitra ny ao anao Jesosy. Misaotra ny amin'ny mpanomponao zay tonga teto nanohana an'izao andro izao dia matoky ahy Jesosy fa voakasika. Alleluia. Voakasika ny teninao voatsindrona amin'ny alalan'ny sabatra roa lela izay nahaviananao ny voaka vaty anatin'ny vavanay avaty anatin'ny fonay. Ianao nametraka zany fanamasina dia raina ny anaranao masina dia taio izany vona fafy izany mba tsisy ho latsaka an-dalana na ho latsaka any anaty tsilo na ho latsaka any ambony tany marivo ambony vatolampy. Fa oka Jesosy ny fony reto olona tsirairay avy reto ho kasianao ho lasa tany lonaka aniriny ny teninao. Jesosy eo tena matoky anao zay fa nizaniza nandrendray zao afatra izao dia raikitra anatin'ny fony izany teny izany hitondra fahasoavanao azy, hitondra fiovam-piainana, hitondra haim-panahy. Dia vosi Satana dia afatra amin'ny ranonao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tompo na dia litera ray aza tsy azony dia volotsoahana anatin'izany teny izay nampavy izany amin'ny anaranao Jesosy. Be ny zavatra tiana angatahana, be ny tia retolo reto angatahana. Nefa Jesosy raha ny fotoana angatahanay dia alohanay midera sy misaotra anao sahady satria fantatray Jesosy fa ianao no momba sy tantana. Fantatray Jesosy fa ny tanam-pahasoavanao ane ikasika ny tsirairay avy ary na dia izay tsy nangatahanay iza dia ho ataonao misaotra Jesosy malalo voninahitra anao mandrakizay. Alleluia. Amen. Nao mpandrotsika ny babitsika mamia hivavaka ny firenena amin'izao fotoana izao. Sain'ny Jesosy ny pastera dia sain'ny Jesosy tsika rehetrarehetra ny ambavaka ny firenena amin'izao resotona izao. Jesosy malalo mbola fanosatranao zay Andriamanitra amin'izao fa alina sao Andriamanitra mbola afaka nandray ny teninao sy Andriamanitra voarenday niafaka amin'ity androany ity dia oko nahazo ny tsara zay tahakao anay tsirairay avy ny Jesosy Andriamanitra mba hiteny nizaniza zay nandray teto Andriamanitra. Tena hoe rekitina sy fonay sy mifanahiny eto Andriamanitra mba hiteny amin'ny fahefana sy amin'ny fitahina ary amin'ny feo mahery izay tahaka ny vetiveo damba Andriamanitra. Fa satria fa betsaka ny sakany mety ny fianakaviana, mety ny namana, mety tsy fantatra amin'ny fiarahamonina aminay Andriamanitra. Ampiasain'ny devoly mba tsy hafahana mieritrotranao Andriamanitra. Fa manomboka androany Jesosy hientsetsao feo mafy amin'ny feo mahery izahay Jehova. Andrina dia mba mindrano fo Jesosy tena hoe horeketinao amin'ny fony tsirairay azy izany teny izany Andriamanitra tena hiantsantso anao izahay Andriamanitra ary tsy avelanay raha mierianao Andriamanitra. Misaotranao Andriamanitra nampianatranay izany tamin'ity androany ity makasitraka Andriamanitra tena marina fo Jesosy ny teninao hoe sambatra izay voavela eto sy voasarina ny fahotana. Tena sambatra be teny eo tany mbola misy aminay eto Andriamanitra be mety mbola jamba tsy mahita amin'ity fa manomboka amin'ity androany ity Jesosy mba tena ahiratra ny masony-panahy Andriamanitra tompo misaotranao amin'izany teny izany ary ireo kehitriny Andriamanitra dia mitondra-bavaka ny firenena malagasy dia anaty ny fahantrana Andriamanitra tena mbola anatin'izany tsy ambara-panahy izany malagasy tenenina ko hoe mivavaka Madagasikara ny Kristy nefa raha ny zavatra mitranga Jesosy tena manalavitra ny fiainan'ny Kristy sy ny fiainan'ny malagasy amin'izao Andriamanitra. Afabaraka Andriamanitra nahazolarana voalohany amin'ny fahantrana Andriamanitra tena mampalahelo Andriamanitra. Raha mety ianao Jesosy mamindrako amin'ny firenena malagasy fa azy ny masompanan'ny malagasy mba hitodika aminao hiantsantso feo mafy feo mahery Jesosy malala amin'izao ny farany izao Andriamanitra tena mba hiverina aminao fonao amin'ny fony rehetrarehetra sy amin'ny fanahiny rehetrarehetra hiala amin'ny fasofoan'ny sampy hiala amin'ny lengalenga
Iaram-fombafombanyzao tontolo zao Andriamanitra tena hisikitra mafy aminao, hisikitra lalina aminao Jehovah-Andriamanitra ao ianararota tahaka an'izao raha teo amin'ny fijaliana Jehovah-Andriamanitra izay miara-miambota aminao ivahoaka malagasy na dia anaty fantrana sy fampitehana azy amin'izao Jehovah-Andriamanitra ao. Engane Jehovah-Andriamanitra mba hay amin'ny ianararota Jehovah-Andriamanitra mba hiverina aminao sy hitodika aminao hiantsontsy anao ny vahoaka malagasy zao sy ary nizaniza tsy fosy malala izay mpanompon'Andriamanitra izay mba famalala anao Jehovah-Andriamanitra ampiasa izy ireny fosy malala mba tena ho isy fifozam-panahy lehibe Jehovah-Andriamanitra hitodika amin'ireo madinika izay tsy manan-tsiny Jehovah-Andriamanitra indridaliana mba tena hoe hisikitra aminao ka hitsenanao eo amin'ireo lanitra Jesosy malalo fa izy amin'ny firenena izany Jesosy mba ho firenena tena ho mendrika ny anaranao ho firenena matahotra ny anaranao Jesosy misaotra Jehovah-Andriamanitra ao voninahitra ao amin'ireny ihany misaotra resoa amen. Halleluia, mankasitraka indrindra andranam-bava mamitsika tanatin'izay vavaka mamy be nentin'izay Andriamanitra manakile mpahasoavana koa mamaly fitianao dia mitombotsy dia mitombo fa soavana trany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Tapitra ny fandarantsika sotranao nahatra ny hatramin'ny farany raha sy tetanao nangingina rery teto izay. Raha mbola tsika amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velona ina soa matsara tsika rehetra dia raha-pitondratsika eo reto miaraka amin'ny mpitolo teny manaraka miaraka amin'ny ekipa manaraka. Mara-piandrin'izany dia afaka mihaino ny Akiradio foana ianao Akiradio point radio 1 afahanao mihaino no japeo Akiradio misy sotenesaka ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo. Samita iny tompo daholo raha-pitondrantsika amiona. Amen.